Ny vondrona midi Madagasikara no nisafidin'ireo mpianatra taona voalohany sampana multimédia et communication eo anivon'ny sekoly ambony GSC Itosy no tsidihana tamin'ity androndroany ity. Izao fitsidihana izao moa dia tafiditra ao anatin'ny fitsidihana tsy azo idivirana ho an'ny ireto mpianatra ireto. Nitsidika ary nakatraikeva tao vondrona midi Madagasikara androany ireo mpianatra taona voalohany sampana multimédia et communication miisa 20 avy amin'ny sekoly ambony GSC eny Itosy. Fitsidihana tafiditra indrindra fandaram-pianarana ny tarihan'ny mpampianatra azy ireo. Ny antony itondrana zareo ity moa zany satria ny filiaran-jareo aloha voalohany indrindra mahakasika an'izay hoe multimédia et communication zay dia mba mila hitan-jareo le au niveau an'ilay entreprise hoe ohatrany ahoana zay filiaran'izay rehefa tonga aty amin'ny entreprise izy. Dia teo moa zany ny raha nahita teo moa zany hoe hita teo ohatrany ahoana ny ao amin'ny resaka journalisme, ny fomba fiasan-jareo aty amin'ny entreprise, ny famoahana an'ilay gazety mihitsy ary amin'ny PAOiste ary. Nafahan'ireto mpianatra ireto nahita maso midinga ny fanaovana gazety ny fitsidihana amin'ny vondrona midi Madagasikara. Ity farany raha teo izay azo ambara ho sangana eo amin'izay sehatra izay ka nahafapo ireto mpitsidika izay misy ho lasa mpanao gazety ihany koa aorian'ny fianarany. Mandeha tato midi Madagasikara zay manao visite mahafinaritra indrindra ary ny tombontsoa dia nampitoroany zareo hoe indrindra zao nakao amin'ny PAO dia nahafantarana zavatra betsaka zany hoe misy etape maromaro nandalovana vao hitantsika hoe ny gazety vakina reny fa tsy tonga dia hoe voaka gazety. Ny zavatra hita nandritra izao fitsidihana izao dia hanovan'ireo mpianatra tatitra ka ho tsarain'ny mpampianatra ary tafiditra amin'ny fifindrana amin'ny taona faharoa ny noty azo. Ankoatran'ny sampana multimédia et communication dia ahitana sampana telo hafa ihany koa ny anivon'ny université en GSC miparitaka eto Andrenivohitra dia ny informatique de gestion, management des affaires ary management du BDP izany.